Salame, ankafaliana indray ny rahako aminao eto amin'ny 20 teboka roa amin'ity flash info amin'ny 4 hariva ity ny vaovaon'ny fifidianana no anomboantsika azy. Efa misy lamina ny vao miera-maly eo tena misahana ny fifidianana na ny CENI sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny HCC amin'ny fikirakirana sy famoahana ny voka-pifidianana hoy ny Prime Ministre Christian Tsay androany atoandro tao amin'ny radio pirenena malagasy. Tokony miandry anaty fitoniana ny valim-pifidianana ny tsirairay araka izany ho izy. Ireo manana fitakiana kosa dia efa mazava ny tokony atao ary tokony atokony rafitra itsara izay olana miseho izy ireo ho iatrany ny lehiben'ny governemanta. Nanao fitsidiana ireo polisy miasa eto Antananarivo tetsy amin'ny Toby Bertin Razafindrazaka, tetsy Tanimora teny amin'ny komisaria Foibe Tsaralalàna ary teny amin'ny komisaria Anosy ny ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Erilala Rakotoarimana nandroany alatsinainy. Ny saotra ireo mpitandro ny filaminana noho ny asa fitandrona filaminana ataon'izy ireo nandritra ny fifidianana solombavambahoaka no antondiany ity tompona andraikitra ity. Nanamafy ny ministra fa mbola mitohy ny asan'ireo polisy indrindra amin'izao akatoko ny fety ny fahaleovantena izao. Nanambary Richard Ramanambitana filohan'ny délégation manokana Antananarivo renivohitra nandritra ny fananganan-tsaina izay nataon'ny commune Antananarivo renivohitra fa tapitra ny fepitona 3 volana voalohany izay nitsarana ireo mpiasan'ny commune. Izy araka izany araka ny voalazan'ny fepetra ho raisina amin'izay tsy fahatomombanana hita alohan'ny idirana amin'ny 3 volana faharoa mba hatongavana amin'ny fahombiazana. Mpianatra 3,734 sy enina no voasoratra anarana hiatrika ny fanadina-mpanjakana BEPC eto amin'ny faritra Analamanga tamin'ity taom-pianarana ity. Ny voalohany hatramin'ny 4 Jolay izao ireto mpiadana ireto no hiatrika ity fanadinana mamarana ny ambaratonga faharoa fototra ity na ny fotoanan'ny collège ary mampiditra ny amin'ny ambaratonga faharoa manokana na ny lycée. Fanatanjahantena no amaranantsika ny vaovao amin'ny teny malagasy ny gadinao Afrika Atsimo androany alatsinainy maraina. Loïc Lapoussin anampy ireo Barea ny Madagasikara efa any an-toerana amin'ny lalao ifanandrina ny Madagasikara amin'ny Comores sy Mali amin'ny 7 sy 11 Jona ho avy izao. Niverina somatsara ao amin'ny ekipa pireneny Loïc Lapoussin rehefa tsy nandray anjara tamin'ny lalao ara-piralahiana roa farany nataon'ny Madagasikara. Ireo mpilalao avy atsy à La Réunion ny sisa andrasana izany dia feno tanteraka ireo mpilalao 30 izay vao antso ilalao ho an'ny andro 7 sy 4 amin'ny fiadinan'ny Amboarahira-tany 4 manome fotoananao amin'ny 7 hariva indray ny tenako eto amin'ny 20 teboka roa amin'ny flash info manaraka.